Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, lehibe ianao ka mendrika hoderaina mandrakizay. Tsy takatra ny saina ny fahalehibiazanao, tsy mitsahatra ny mampandalo ny fahatsaranao rehetra eo amin'ny fiainanay ianao. Ianao no mampitoetra ny fanahinay amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongotray angozozo. Na nandeha namaky ny afo sy ny rano azy izahay, dia nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ny sandronao mahery no nitondranao anay, ary ny tanana ankavanan'ny fahamarinanao no nentinao ny tantanana anay. Nomenao anay izay rehetra sahaza ao anay, ary vokisanao soa ny fanahinay. Izany indrindra Tompo no iderahanay sy ankalazanay ny anara-masinao. Misaotra Jesosy malala fa avaozinao anay samaraina ny famindramponao, ary izany no tsy nahalany ritranay. Misaotra ihany koa fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao, ary tena ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Izany koa no mbola mahatoy izao anay. Faly satria nitao aminao ka voataona, ary indreto mbola afaka miseho ankalalahana eto anatrehanao amin'izao maraina izao. Ry fanahy mpanazavanay, manatrefy feno izao fiombonanay eto izao, mba ho voninay trao ny fotoana eto anio, sady ho fampandrosoananay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy no entinay mivavaka aminao, serahanay mivavaka hoe: Rainay eo izay any an-danitra, mamasiana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, natao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny anio izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny malanay izay nieloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Mbola tonga amin'ny 10 minitra sekoly alahady sika ry havana. Mangataka ny tanora rehetra sy ny mpianatra sekoly alahady hitsangana. Iaraka hivavaka tsika. Ray masina Jesosy Kristy tomponay tsara indrindra, mbola misaotra anao ihany koa izahay
noho n'izao fotoana nomenao anay izao indray. Mangataka anao hatrany ny fanenao masina izahay hiaraka aminay, toetra eto aminay. Ankehitriny tompo dia mangataka aminao izahay ny hitoeranao atam-ponay tsirairay avy. Raha hiaino sy hianatra ny teninao indray izahay dia mangataka hatrany anao hiaraka aminay, ary mangataka aminao ihany koa izahay mba ahaizanay hankatoa sy ampiatra izany teninao izany amin'ny fiainanay andavanandro, mba ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay hatrany ny teninao. Misaotra iray eo, amen. Petraka isika. Sokafisika amin'ny baibolitsika amin'ny filazantsara araka ny Lioka 7:10, Andininy 9:11. Lioka 17:16. Izay ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Sady niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy, ary Samaritana iny lehilahy iny. Amen. Ity soratra masina ity dia mitantara ny nanadiovan'i Jesosy ireo boka folo lahy. Ny fahamarinana ho jerentsika amin'ity tantara kely ity dia hoe nisaotra an'i Jesosy ilay Samaritana sitrana tamin'ny abokana. Ifarakely dia mpianatra sekoly alahady, ary efa nahafantatra ny tantaran'ireo boka folo lahy izay nositran'i Jesosy. Tadidiny tsara fa ilay Samaritana ihany no nahalala ny verina nisaotra an'i Jesosy. Nolazain'ny mpampianatra ny farakely fa nalahelo Jesosy tamin'izany, ka nanomboka tamin'ny nanehoany izany dia nataony fomba mahazatra ny misaotra rehefa misy manome zavatra azy, na misy manao zavatra ho azy. Indray andro nianjera mafy farakely ka naratra be ny tongony, dia nentsy ny mamany tany amin'ny dokotera. Nosasan'ny dokotera tamin'ny fanafody mangirifiry ny tongony, avy eo dia nozairiny tamin'ny kofehy sy fanjaitra. Tomany be moa izany farakely, na izany aza dia nihetsiketsika farakely fa napetrany tsara teo ambonin'ilay tohatra kely ilay tongony marary, satria fantany fa izany no mba hasitrana haingana azy. Rehefa vita ny pansement dia hoy ny mamany tamin'ny farakely, ahoana moa rakizy? Hozy izy hoe, qu'est-ce qu'on dit? Sady nofafany ranomasiny sy ny lelony dia niteny izy hoe merci. Inona izany lesona azontsika tsoahany avy amin'izany? Mety homeny dada sy neny zavatra isika ao an-trano ao, mety gote izany na kilalao, na fitafiana sy ny sisa. Mahaiza mankasitraka ary mahalala misaotra. Tadidio fa nalahelo Jesosy tamin'ilay boka 7 lahy, tsy mba nahay nisaotra azy. Dia ohatr'izany koa dada sy neny, malahelo rehefa tsy mba hahay mankasitraka sy misaotra azy ireo isika amin'ny fikarakarana ataon'izy ireo amintsika isan'andro. Any am-pianarana any koa angamba misy devoir tsy hainao, na mety tsy ampy fitaovana ianao, dia manampy antsika ny namantsika. Mahaiza misaotra, eny fa na dia mety tsy vita, tovy amin'izay noeritreretinao aza izay vitany. Ho antsika lehibe indray, ao an-tokantrano ao na any am-piasana, raha misy ezaka vitan'ny vadinao, na ny zanakao, na ny mpiara-miasa aminao, mahaiza mankasitraka. Indrindra mahaiza misaotra an'i Jesosy tamin'ny soa rehetra nataony taminao, tamintsika. Ny an'i Jesosy ane ka niainy mihitsy no nafony sy nomeny mba hamonjena antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Petraka amintsika anio ny fanontaniana hoe, ianao ve toy ilay Samaritana sa toy ireo boka sitrana 7 hafa? Manoloana ny soa be dia be omeny Jesosy, andeha isika anio hiverina sy hankohoaka ary hisaotra an'i Jesosy tamin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Enina dia tsy araka izay eritreretintsika aza indraindray ny fitondran'ny fiainantsika, mety misy ny tomany, fahoriana, fahasahiranana, fa matoa ianao hampandalovy ny fisedrana mampitomany dia efa manana vahaolana sahady ho anao Jesosy Kristy. Farany, ny fahamarinana norenesintsika an'io dia ny hoe nisaotra an'i Jesosy ilay Samaritana sitrana tamin'ny abokana, ary ianao mba ahoana manoloana izany.
ho an'andriamanitra rerany eny voninahitra amen.
Iaraka maka sy amin'ny teny sokatra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Agay toko 2 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Agay toko 2 andininy 20 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandroany ty amin'ny Agay ny teny Jehovah tamin'ny andro 420 nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela governoran'i Joda hoe: ampiororoko ny lanitra sy ny tany, dia ahoko seza fiandrianan'ny fanjakana, ary hofoanako ny hery fanjakan'ny firenena, ary ahoko ny kalesiny sy mitaingina eo aminy, ary samy olavo ny sabatry ny namany avy ny soavaly sy mitaingina azy. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompony maro, dia ho raisiko ianao ry Zerobabela mpanompoka, zanaky Sealtiela, hoy Jehovah, ka ataoko toy ny fanomboaka se ianao, fa efa nifidy anao aho, hoy Jehovah tompony maro. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isam-pianatra, dia nimonmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba hienina tamin'ny fiantrana isan'andro ny tondratenany. Ary ny 12 lahy nampiankina ny mpianatra rehetra ka nanao hoe: tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin'izany, ry rahalahy, mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Hotohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko 5:12 andininy 9:12 ka hatramin'ny 9:12. Jaona toko 5:12 andininy 9:12 ka hatramin'ny 9:12. Rehefa hita dia vakitana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andindiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo dia tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'iraiko dia no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba aharetan'ny vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra no na lehibe ny fitiavanao anay,
mbola omenao fotoana indray izay ahafanay andrendray ny afatra ao amin'ity ora sy fotoana ity amin'ity androany ity mangataka ny fiasan'ny fananao masina izay hiasa ty anatinay tsiray avy aizanay mandre izany afatra ao izany mangataka ihany koa tompony fananao masina irotsaka amin'ny mpanomponao izay tory ny afatra ao ka tsy ho voalaza afa-tsy ny sitraponao irery ihany dia ny izany rehefa avaka izany Jesosy dia apetraka ny sy ankinay finao aminao sotra Jesosy amen. Ny tompon'ny fiadanana io amintsika rehetra. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, ny andininy fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahaenina andininy fahafito. Vakitsika amin'ny aran'ny tompo. Tena nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny amaro indrindra nisan'ny mpianatra tamin'ny Jerusalema ary marobe koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ny asan'ny apôstôly dia ahitana taritra ny fiainan'ny fiangonana voalohany. Fiangonana mandroso, misy maridrefy anankitelo ahafantarina hoe mandroso ny fiangonana tamin'izany andro zany ary mbola azo ampiarina mandrika ankehitriny. Ny voalohany ny tenin'Andriamanitra. Manahoana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonana io? Tena misy fitoriana madio sy fianona madio ny tenin'Andriamanitra ve? Tena misy sampana mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Zaraina amin'ny olona rehetra ve ny tenin'Andriamanitra? Atao zay amora andraisa amin'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay no dikany hoe mandroso ny tenin'Andriamanitra. Zaraina amin'ny fomba samihafa ve tenin'Andriamanitra io? Amin'ny zavatra vakina, amin'ny zavatra enona, amin'ny zavatra iainana. Dia zany ny fepetra voalohany ahafantarina hoe mandroso ny fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra aloha. Dia ny faharoa zany ny amaro ny olona. Ny amaro izy anisan'ny mpianatra mitombo zany ny olona zany. Quantité ho izy nareo, ny fahabetsahana zany. Fa ny fahatelo koa nefa ny kalitao, hoe karazany olona inona mahona no ao. Eto zany le hoe ny maro koa izy ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ny fiangonana zany tsy vitany hoe mitombo arakisa fa jerena koa hoe karazany olona inona moa no ao. Tsy mety amin'ny fiangonana zany na homogène na
monolitika zany a na uniforme fa tokony misy olona maro samihafa ao zay mafiangonana azy raha mahantra daholo le olona mivavaka ao dinio ihany sao dia inona le ataon'le mpitarika azy io eo dinina ihany raha foko ray fotsiny mivavaka ao tsisy foko hafa mampieritreritra koa dia izay mahatonga an'izy hoe tenin'Andriamanitra ny fahamarona sy ny karazana tenin'Andriamanitra ny quantité zany ny qualité zany jerena amin'ny fiangonana io zay natao hoe fiangonana mandroso zany ary zay ny tanteraka tamin'ity fiangonana tamin'ny Jerosalema ty sady nandroso ny tenin'Andriamanitra ny amaro zareo mpianatra dia nisy karazan'olona maro samihafa tao. Ahoana ny fomba nahatongavany zany izay no akatsika afatra ifampirezatsika fanaraka amina hoe hevery ny fifidianany tompo. Misy karazany roa zany ny olom-boafidy ao amin'ny fiangonanao, karazany roa nampandrosan'ny fiangonana io. Ao ry zay nitenen'Andriamanitra ny fidin'Andriamanitra hampivavaka sy hampianatra. Ankilany re nitenen'Andriamanitra hitantana sy handraharaha. Re zany a andraikitry ny olom-boafidin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Ary zay zany na tonga n'ity fiangonana ity nanana olana satria nifangaro re zavatra andraikitra anankiroa reo. Ny ady ny Hebreo sy ny Helenista ozy izy amandininy voalohany. Ny Hebreo re teratany Jerusalema tao mitombo lehibe tao. Ny Helenista jiosy ihany fa lehibe tany vela amin'ny Jerusalema, tany Antiokia sy Syria ka tsy dia mahay teny Hebreo intsony fa miteny Grika, zay natao hoe Helenista. Raha ty amintsika zany a karazany hoe ny adiny reny fiangonana sy ny zanam-pielezana. Ny fandaminana an'izay nanavany apôstôly hoe ay ao anatin'ny fiangonana misy olom-boafidy karazany roa. Dia ho resahantsika ireo karazany ireo. Ny asan'apôstôly toko fahenina andininy fahaefatra no vakitsika. Ny apôstôly zany tsy mety ozy izy a raha zahay sady manao njatso manao zaroa. Fa inona nanjaranay izy ano andininy fahaefatra? Zay ny anjarany zareo. Aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Ireo apôstôly zay ny fidiny Jesosy nomeny fahefana, hitondra amin'ny teniny, hitory filazantsara, hanao fanompoam-pivavahana, manerina ny boky ny asan'ny apôstôly ahitana an'izany. Ireo zany a manao asa fampivavahana sy fampianarana. Ao amin'ny testamenta taloha zany a ireo zany ny mpisorona sy ny mpaminany manao an'izany asa izany. Ny mpisorona manao ny fisorona ny fanatitra, ny mpaminany mitory ny tenin'Andriamanitra. Ireo ny tenin'Andriamanitra. Io zany natao hoe ministera amin'ny tenin'Andriamanitra, manao asa faminaniana, manao asa fitoriana, manao asa fampianarana. Fa mizara ny sakramenta koa. Io zany a ny tenen'ireo apôstôly zay tsy afaka manao zavatra hafa. Asa maty aminy io, tsy azo atakalo asa hafa, sarotra piarahana amin'ny asa hafa, sarotra fangaro amin'ny andraikitra hafa io. Ny asan'ny apôstôly a ny asany mpampivavaka sy ny mpampianatra sarotra mpiandraisina amin'ny asa hafa. Ary zay mahatonga tsy nety natambatra tamin'ny raharaha sosialina teto, ny fitatana olona sy fandraharahana. Fa misy olona tendren'Andriamanitra manokana amin'izany. Io tsy hoe pastera na tsy pastera amin'ny olona fa Andriamanitra mihitsy manendry. Misy pastera mampivavaka, mampianatra, misy pastera manao fitatana sy fandraharahana koa. Fa izy anankiroa ireo sarotra lahatsa satria manahirina hoe pastera zany sady hitendry organa, melona lakolosina, hitory teny. Dia avy eo koa zany anantirakitra. Izay le resaka eto hoe ny famparotson'ny fiangonana zany dia misy olona voatokana manokana izara tenin'Andriamanitra io sy ampivavaka. Ary ireo olona ireo miteneny amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Tsy mora ireo andraikitra ireo zany, satria misy zavatra resahana amin'ny Jaona toko 10 momba n'ireo apôstôly zany io. Ny zavatra voalohany napetraka Jesosy aminazy dia ny fifaliana. Ary sarotra io rehefa ianao no mampianatra sy mampivavaka.
ianao zany tsy maintsy manana fifaliana rehefa anao an'io, tsy azo ataony olona romodromotra avy any a na tomany avy anatrano io. Kanefa ireo olombelona ihany mety misy zavatra manjo azy, mety misy zavatra tsy mahafaly azy, fa ho Jesosy hoe mba ho amin'ireny fifaliako, satria ianao mitory vaovao mahafaly. Ninona manjo anao any a tsy maintsy manana fifaliana ianao raha vao manao an'io asa io. Ny asa fampivavahana sy ny fampianarana tsy mpitandrina ihany resantsika io fa zay rehetra manana andraikitra zany ao anatin'ny fiangonana, manomboka aminao mpianatra sekoly alahady zany sy ny takan'izany. Satria indraindray ianao tezitra avy aminy dia voafelaka le ankizy kely ny afarana, fa tsy maintsy mitondra fifaliana hoe ary asa taky ny tompo. Amin'ny faharoa teneniny eo raha manomboka amin'ny diny faraika ambin'ny folo dia mifankatiavana. Tsy maintsy mampifankatia ianao ninona mitranga eo, tsy miteny afa-tsy zay ianao, satria didy zay. Zao ny didiko izy dia ny mba inona? Mifankatiavana reo. Tsy maintsy ino to ataonao, na tianao na tsy tianao. Ary ny fahatelo dia manana ny sekren'Andriamanitra amin'ny olona manao an'io. Amin'ny diny ambin'ny folo mba vakitsika. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataony tompo, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria zay rehetra reko tamin'ny raiko nambarako aminy. Rehefa tena milona amin'io asa io ianao dia misy zavatra ambaran'ny tompo aminao. Ary izay ny vavahana ho an'ireny olona ireny mba izay ambaran'ny tompo aminy resahana. Misy zavatra tsy takatry ny sainy ambaran'ny tompo aminy, ny fanandrify amin'ny fiainan'ny olona. Ary zay ny manahirana ny olona ndray mandeha, nay matetika moa fa tsy hoe ndray mandeha, rehefa misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia misy foana miteny izy koa nitantasika ny fiainana hitana amin'ny pastery na tany amin'ny any. Tsy voatery mamitany an'izany ny olona, fa rehefa mangataka ianao fanahy masina, satria ny olona mitory teny dia tsy maintsy herinandro mialoha izy miaina ny soratra masina io, fa tsy hoe mpiainana olona nefa ianao tsy miaina an'io, fa tsy maintsy ana aminao aloha io mitsakotsako, dia avy mbe ny fanahy masina anao izao ny fampiarona. Ireo olona re koa zany amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fantatsika tsara, tsy anareo ny fidy aho izy ny tompo, fa izaho ny fidy anareo. Manana ny atao hoe obligation de résultat, voatendry mba andesy amo, tsy maintsy mamokatra ny zavatra ataony. Ary zay mahatonga ny mandeha izy aniza manotra le zavatra ataony, satria efa voatendry ho amin'izany izy, ary anana vokatra maharitra, ary olona mahery mivavaka. Zay mahatonga azy miteny hoe zay rehetra angata aminareo amin'ny anarako na inona na inona. Zay mahatonga antsika manao rojom-bavaka reny, mivavaka le amin'ny 7 alina sy amin'ny 9 maraina sy ny takan'izany, satria anatiny asan'ny fampivavahana zany. Mila mahery ambavaka ary mahazo vokatra rehefa mivavaka ho an'ny olona izy. Zay zany andraikitra anankiray nampandroso ny tao Jerusalema. Reo apôstôly reo zany tsy niala tamin'ny resaka fivavahana sy resaka fampianarana amin'ny olona. Andraikitra anankiray zay nampandroso an'zareo. Fa ny andraikitra faharoa, ny fitantanana sy ny fandraharahana. Zay ny andraikitra faharoa. Verenantsika ny asan'ny apôstôly toko 9. Ny andininy faharoa hatramin'ny fahatelo vakitsika. Ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitangona. Ko amin'izany rahalahy, mizaha fitolahy aminareo zay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena, mba ho tendrena hitandrina zany raharaha izany. Nisy olana teo amin'ny ara-tsosialy, fifanampiana, tsy voakarakara ny kambotsy sy ny mpitondra tena, ozy ny apôstôly hoe sarotra aminay zany, tsy mety aminay zany fa nanay tenin'Andriamanitra, fa zany mitadina latabatra zany, birokrasia ny lazana an'izany ankehitriny, mba hanjaran'ny olona hafa ndray, ny fitantanana, ny fandraharahana, mba hanjaran'ny hafa indray. Teo niteraka ny resaka hoe dekona avy eo, teo ny antomoan'io. Any amin'ny testamenta taloha ny levita, ny mpanapaka ny sinagoga, ny lehibe ny tempoly, ny sinedriona, ny mpiambina amin'ny tempoly, reny mikarakara kirakira zavatra maro samihafa, ny arabola, ny fiangonana sy ny sisa teo amin'ny jiosy. Ary tahaka izany koa rehefa eto Jerusalema,
fa tsy anjarany mpitanina ny resaka kirakira vola sy ny takan'izany na dia mahay momba an'izany ary izy misaraka tsara rehefa fampandrosoana ny fiangonana anankiroa reo. Rehefa mitantana vola ohatra mitandrina anankiray amin'ny rafitry ny fiangonana dia tsy mitondra fiangonana tsony izy fa miasa amin'ny foibe ao izy a manao asa fampandrosoana izy a miasa amin'ny sodapartamina izy a manao asa fampandrosoana izy a azo atao tsara zany fa tsy atambatra le andraikitra reo ary zay nampandroso ny fiangonana teny fa saingina zany ary misy fepetra le olona tendrena amin'izy io. Olona maninona mitadiavana hoy système amin'ny andininy fahatelo. Olona maninona ny fepetra ny tadiavana zareo azy? Tsara laza, feno fanahy, feno fahendrena, ary amin'ny andininy fahadimy koa izy mbola misy hoe lehilahy feno finoana. Io koa indraindray manahirana ny fiangonana. Indraindray ary rehefa mifidy na bron sampana na inona mba jereo zay misy vola le tsy dia izy mba sponsponse kely eo rehefa manao an'izao. Dia avao le olona rehefa 3 sy 5 ny sipany ao amin'ny sampanao a zay vao taitra ny rehetrarehetra. Tsy voajery ny fepetrany hoe feno fahendrena sy tsara laza. Inona moa ny fiandohan'ny fahendrena moa? Jerena zany dia zavatra izay. Ireny miara mampandroso ny fiangonana tao Jerusalema tao. Santionana anankiray Zerubabela ny vakitsika teo tamin'ny Hagai. Zerubabela dia gouvernoura. Fa hoy izy Hagai hoe ianao mitarifa anamboarana tempoly tranin'Andriamanitra. Zay ny dikan'io. Andriamanitra efa nifidy ianao anamboatra tempoly. I Hagai mpaminany tsy Hagai kory anamboatra le tempoly. Fa misy olona ao afaka manao an'izany. Misy teknisianina ao. Izay ny fiangonana zay. Andraiky ny fiangonana mijery ny fanamezam-pahatsabana tsirairay ao anatin'ny olona. Misy pastera tendrena ny asa zany mafana fo ery izy manao manititra fiangonana nefa le toerana naindrena azy. Tiano vita haingana be le fanitarana izy mihitsy mifoha amin'ny 4 maraina mitao biriky manamboatra biriky mitatitra an'io izy rery a le olona mbola mitandotandro vao tonga afaka mbola narary le rinandora. Asen'Andriamanitra tsara hoe tsy anjaranao io fa anjaran'ny fiangonana narary nakarina taty mihitsy izy satria misy fifampizarana raha te ampandroso ny fiangonana. Ary zay ny ampianarana antsika eto hoe nandroso ny tenin'Andriamanitra ny amaro ny olona misy karazany olona maro samihafa tao satria voahaja ry zavatra anankiroa reo hoe misy olona mitarika mampivavaka mampianatra zay mahatonga antsika fandimby maketo mitarika fotoana sy takazany fa tsy pastera rehetra tsy miresika hoe pastera zany fa misy olona voateny fa manahirana manko tsika rehetra ampivavaka dia miakatra ty dolo tsika mianakavy mivavaka aveo miaramidina amin'ny W fa io zany misy fizarana zany io a amin'ny olom-boafidy misy fanendrena zay tonga ny fifanana samihafa ampianatra sekoly ady ianao a ina le fifanana zareo moa le samma zany ao anatiny ao. Mpiandry mpitoroteny katekista misy inona any misy sefala any misy setela any satria andraikitra ho amin'ny fampivavahana sy fampianarana zany. Fa misy andraikitra faharoa koa voalaza teo ny amin'ny fitantanana ny amin'ny fandrarahana ny lafin'ny teknika ny lafin'ny talenta zay taomana antsika rehetra mba handray anjara amin'izany. Eo ny fanalahidina ampandroso ny fiangonana tamin'ny Jerusalema io ny ampianarana antsika ny koa zany hoe samy manana andraikitra aiza amin'iny ianao fa roa ihany le izy na amin'le fampivavahana sy fampianarana na amin'le fandraisana andraikitra amin'ny fitantanana sy fandrarahana. Tokony samy anatin'ireo tsika zay ny diny sy ny sampana maro samihafa azoantsika miasa komity maro samihafa azoantsika mitsofoka ao anatin'io. Raha mbola tsy ampy reo dia mbola ampiny pastera hafa ndray dia mbola misy sampana antsinitsango rehetra vokovoko manga ianao dozidozy matetika zany mbo afaka mitarika an'le izy ohatra mbola misy maro ny zavatra azo atsangana eto fa mbola maro ny olona tsy tafiditra anatin'ireo andraikitra anankiroa reo mbola maro zany ny zavatra azontsika atsangana mba ho fampandrosoana ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
mivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo fa tsy misy olona namaivaninao tamin'ity anio ity, fa samy nomenao anjara avy tamin'ny teninao avy izahay. Nambaranao taminay fa olom-boafidy izahay, ka tsy tokony hihevitra mandrakariva ny fifidiananao. Andriamanitra rainay eo, nifidy anay ianao mba hamokatra. Nambaranao taminay fa mila faharetana izany fifidiananao izany, zay vao afaka mamokatra. Nifidy anay ianao Andriamanitra mba hampandroso ny fiangonanao, hitantana ny fiangonanao sy handraharaha izany fiangonanao izany. Andriamanitra rainay eo, tsy indraindray tsy tsapanay ny ahasarobidiny izany fifidiananao izany, ka indreto zahay mifona eto anatrehanao satria tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay. Andriamanitra rainay eo, mifona eto zahay manoloana ny tsy fahatanteranay, manoloana ny faharatsianay, satria olom-boafidy izahay, tsy hainay mandeha amin'izany fifidiananao izany. Mamelany elokay mamindrafo aminay, avaozy ny fonay, avaozy zahay fa olom-boafidinao, ka handeha ny amin'ny fifidiananao Andriamanitra, ary ahatsapa ny alaliny izany fifidiananao izany. Taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Malala rehetra amin'ny tompo, mamindra fosy miantra ny Andriamanitra izay vavahantsika, ko andeha ary isika hitsangana handray izany teny famelan-keloka omeny tompo ho antsika izany. Hoy ny soratra masina hoe, akaikin' izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Mahereza aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra fahamaliana, dia ny fahamalian'Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mbara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa voavela sy voafafa avokoa ny eloko areo rehetra noho ny anarany masina ko midy rano Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen.
mivavaka isika. Nisaotranao zay ry Andriamanitra renay io, fa nomena ho anay indray ny sitraponao tamin'ny alala ny teninao. Andriamanitra mifidy ianao, Andriamanitra mampandroso ny asanao amin'ny alalan'ny olonao. Iraka anay ampivavaka ianao sy ampianatra, ary mifidy anay ampirindra sy ampilamina ny raharaha eo anivon'ny fiangonana. Kehitriny Andriamanitra indreto izay olonao, izay nifidinao anatanteraka izany, ka anatanteraka ny amin'ny antsakany sy ny andava izany asanao izany. Andriamanitra renay eo, indreto zahay olonao mangataka aminao ny amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra no angatahanay mba homba zao firenenay zao, homba ireo mpitondranay mba hay atahotra anao, ary hanome fahendrena ho azy sy ireo mandrakarivo. Andriamanitra renay eo, mivavaka ho an'ny vahoakanao izay amin'ity firenena izay misy anay ho ity, mba handeha amin'ny fahamarinanao sy ny amin'ny fahitsiny. Kehitriny koa izay mivavaka ho an'ireo izay marary, ianao no hanasitrana hanafiery azy ireo mba handray fahasalamana avy aminao izy ireo, mba irezo ny reraka ary homeo hery ireo izay reraka ampo. Andriamanitra renay eo, tondram-bavaka ho an'ireo izay namony hafana, ianao no ampahery azy ireo mandrakarivo. Atovy miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, satria manana anao izahay dia tokony hahery mandrakarivo. Andriamanitra renay eo, mitondram-bavaka ho an'ireo izay nandray fahasoavana avy taminao, ianao no ampijoro azy ireo mandrakarivo mba ho toetra eo aminao mandrakariva izy ireo. Taio ny tsirairay avy, ny kristianina tsirairay avy, mba hitoetra ny amin'ny fifidiananao Andriamanitra. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, andeha hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika isika, izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy isanany lahatokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanamana, nateraka Maria Vertsiny, nijala ranapaka potipilary, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny viny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao, fombonina ny olona masina, famelan-kely, fitsanganan'ny tenany maty, ary fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Homanitsika ny hira fanampin'ny faharoa amin'ny dimampolo. Irosy amin'ny fanokanana ny borao ny sampana tanora kristianina isika, dia izay hira zay no iraitsika dia hiakatra avy hatramin'ny ny filohany izany sampana izany hanonona ireo mpikambana ao anatiny. Tombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy
ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Izany soratra masina izany izay hita ao amin'ny Timoty 2:2-2 ry havana no entina hisampana tanora kristianina miarabantsika rehetra amin'ity anio ity. Arak'izany ary dia ho atolotra antsika ireo mpikambana vaovao izay mandrafitra ny biraon'ny sampana tanora kristianina izay hiasa mandritry ny efataona manaraka indray. Iangaviana izay rehetra voatolona anarana mba hiroso aty aloha. Ny filohan'ny sampana dia ny tenako Kolonel Andrinirina Soa Eric Nathaniel. Ny filoha lefitra Rason Raoely Arvonjy izay tsy eo moa izy fa namitahiraka arakasa. Ny tompon'andraikitra Arapanahy Andrianal John Noromalala Obiarsoa. Ny mpitahiry volo Andria Manalinjafy Asina. Ny mpitantsoratry ny volo Randria Mampianina Nandrianina Fankasitrahana. Ny tompon'andraikitra Ara-pitaovana Rakotondраmanana Tojonirina. Ny mpanolotsaina Rajery Arson Rindra Nantenaina izay sady mpitarika ihany koa ny antoko-pihira Antsan'ny Folo Alondahy. Ramanampamonjy Samy Tojo izay mitarika ny RFF. Ny mpitahantsoratry ny sampana Arabe Manatsoa Avotra Andriamaro. Rakotonaivo Obimalala Tiavina. Ary ny mpandini-bola Rasolofinirina Fredy. Ireo zany no mandrafitra ny biraon sampana araka ny voalaza teo. Mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina mba hitondra-bavaka izao birao vaovao izao. Fomba n'Andriamanitra mandrakariva Andry havana ny manendry olona hitarika hitondra ny fiangonana tamin'ny alalan'ny apôstôly, tamin'ireo olona samihafa araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Ireo zany ny biraon'ny sampana tanora, tsy misy olona hafa afaka mampivory zany ireo. Tadi tsara fa ny rantsana tsy mivory fa miasa. Ny koral zany tsy mivory ny dikany fa ny biraon mivory dia manatanteraka zany ny koral na ny RFF. Izay zany ireo ihany ny mahazo alalana mampivory ankizy zany ny dikan'izay. Hitodika aty amin'ny altarinareo dia hitsangana ny tanora rehetra atao amin'ny fiangonana. Hoy ny soratra masina: efa nanendry mpiambina eo ambony mandanao ary Jerusalemo, ary mandrakariva na alina na andro dia tsy mahazo mangina ireo, ary manareo izay mipapahatsiara an'i Jehovah aza mitsahatra, azy mamela azy tsahatra, mandra-panaonan'i Jerusalemo mafiorina sy hodiraina amin'ny tany. Izaho efa niantso hatram-boko, mpanompoka ianao efa nifidiko ampisehoko ny voninahitro, miadi ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahoronan-tena. Ho antsika rehetra ao amin'ny sampana kosa, mangataka aminareo rahalahy ho ny apôstôly, mba ho ekenareo izay mikely aina aminareo, mitondra anareo amin'ny tompo, mananitra anareo, mba ho ajainareo amin'ny asany izy, tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny, fa izy miambina ny fiainanareo tahaka ny olona mbola ampamoahana, mba hanaovana an'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, fa tsy mahasoa anareo izany. Hivavaka isika. Nisaoranao izay tompony amin'ireto tompon'andraikitra amin'ny birao ny sampana tanora kristianina ireto. Saronay koa ny mbola hinan-dalana ankehitriny, ianao Andriamanitra no ampiambonanay azy ireo amin'izao fanokarana masina izao. Toloranay izany andraikitra izany izy ireo amin'ny andraikitra tsirairay avy notononona teo, mba ho fampandrosoana zany sampana zany tsy ho vato amin'ny sakana izy ireo,
fa hitaraka ny namany ampandroso ny tenin'Andriamanitra, anamaro ny olona ao amin'ny sampana, isin'ny olona maro hafa karazana ao anatin'ny sampana araka ny famparisona ny fiangonana teo. Koa amin'ny anaranao nametrahanay azy ireo amin'ny andraikitra, taio mandrakariva ny sampana izany, satria andrikona atsarovana ny sampana taona kristianina manerina ny sahany FJKM, ny foibe ny sodaparta amin'ny isy ampitandrimana apetraka ambany fahasoavanao, ananay tanora vanina sady vonina, hiatrika ny fiainany, hiatrika ny firenena, hiatrika hitarika ny fiangonana. Koa amin'ny anaranao no anononanay ny andraikitra ho azy ireo, ka tanterahano amin'izy ireo ny tsodranonao, ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana ny fanamasina anomeheranareo, ka ho saina ray sy vava iray, ny marana ny kalazan'Andriamanitra ray ny Jesu Kristy tompontsika, andehanareo tsy ho reraka, hiazakazaka tsy ho sasatra, elatra ny akarinareo tony an'ny voromahery. Amen. Todika amin'ny fiangonana nareo dia hipetraka ny sampana tanora, dia manasa amin'ny ireo filoam-boninahitra ny bureau ny fiangonana ary ny filohan'ny sampana sy ny fingamanana tsirairay mba ambady araba azy ireo, afaka miteka isika. dia mbola faly miarabantsika ry avana natratra ny andron'io ary manona fiadanana sy ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Ary amin'izany andro izany ho Jehovah tompony maro dia horaisiko ianao ry Zerubabela mpanomboko zanaka Sealtiela, hoy Jehovah ka ataoko toy ny fanomboka sehinao fa efa mifidy anao aho, hoy Jehovah tompony maro. Hagai 2:7-20.
toy izao indray vaovavoray tamin'izao maraina izao. Raha pitso alatsinainy fa 10 volana jolay ny soutenance amin'ny pasteur Tahiry manomboka amin'ny 7 ora eny amin'ny chapelle faculté de théologie Ambatonakanga anasana ny birao fiangonana ny sampana fikambanana isika mpianakavin'ny finoana. Amin'ny 9 ora tsy diso no fotoana hatongavan'ny sampana sy ny fiangonana eny an-toerana. Andray fitenenana ny komite fankalazana fa 80 taona ny sekolela-ady. Alahady ny estike fohy be anio ko nrakitra faharoa dia anjaran'izy ireo. Vaovao avy amin'ny sampana. Fikambanana katekomena, fiadanana. Ny fiofanana tokony atao rariva ho an'ny mpanao film dia atao any alakamisy 17 volana jolay izao manomboka amin'ny 5 ora hariva. Koa samia miomana amin'izany avokoa izay tsy afaka dia mba milaza mialoha amin'ireo tompon'andraikitra. Miara-miasa amin'ny club d'enfants chrétien Betongolo isika amin'ny fanohanana ireo ankizy mianatra soratra masina eo amin'ny fokontany Betongolo. Koa rariva amin'ny 4 ora sasany dia isy projection film évangélique ao amin'ny sous-sol fandraisana anjara arivo ariary misaotratsika sahady tianao Jesosy. Sampana Dorcas finaritra iangaviana isika sampana Dorcas hijanona kely aorinan'ny fanompom-pivavahana. Sampana sekolela-ady. Mifandamina ny mpampianatra sekolela-ady ny amin'ny fampianarana iran'ny ankizy isaky ny alahady voalohany sy isaky ny aorian'ny fampianarana. Entana isika amin'izany satria ny fampianaran-kira dia ao anatin'ny fampianarana. Ampatsiahivina isika ray aman-dreny fa amin'toy ny fampianarana isa-tsokajy amin'ity volana jolay ity ary toy izany koa ny mpampianatra mba hanatanteraka hatrany izany fampianarana izany. Mbola afaka manatanteraka fanadinana izay mbola tsy nahavitany azy. Miverina ny taniketsa any ariva amin'ny 2 ora sasany manao fianaran-kira. Avy amin'ny Christian Community Services. Ny mpikambana rehetra ao dia entana ho tonga ny 17 volana jolay aorianan'ny fanompom-pivavahana fotoana iray ifankafantarana sy erahanfaly samy mitondra sakafo maivana. Avy amin'ny sampana VFL. Ho tanterahana ny 17 volana jolay ho avy izao ny jeritodiky ny sampana atao eny Ambohimanga. Tsy miara-mivavaka amintsika eto izy ireo fa namonjy ny fanasana eny Soavim-bahoaka. Manentana antsika sampana velona eto amin'ny fiangonana fa androany hariva manomboka amin'ny 3 ora ny fampianarana izay tanterahana iarahana amin'ny 9 volana. Rakim-pisaorana. An'Andriamanitra rery anie voninahitra. Rakim-pisaorana no fahasoavana azonay atolotra ho an'ny sampana sekolela-ady. Rakim-pisaorana noho ny nahazahoako tombon'androm-pahavelomana misaotra ny Jehovah mandrakariva aho atolotra ho an'ny pasteur Mikael sy ny sampana sekolela-ady. Rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny STK sekolela-ady ary ny fiangonana. Filazana manjo. Andriamanitra tokoa no hitombena amin'ny fanahiko avy amin'ny famonjenay. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malala anay rabe mananjara ary soany irina lalao tena tsondray ody any amin'ny sabotsy 9 jolay teo amin'ny 29 taonany. Hoy ny vadiny Razafimanatsoa Henri Edmond, ny zanany Rakotomanana Andrina Antenena Sovoangy, Raobisoa Naritsalama Rivo sy Irina Soa sampana VFL sy sekolela-ady, Rasona Roely Arivonjy sy Njara Zina sampana STK sy sekolela-ady, Ratsara Efatanambina Bienvenue sy Faraseheno, ny taizany Zafiny, Zafiafiny, ny ray tapo aminy sy ny ray tapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FJKM Rasalama Manjakaray, chapelle militaire Paibe, chapelle militaire Toamasina, ny fiangonana FJKM Jerusalema Vaovao Moritsara Karion. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony
lo 149 b 2 tsara asina Ambomanga kely ny alatsinainy fa 10 volana Jolay amin'ny 12 sasany hoentina anomesana amboninahitra an'Andriamanitra ao fiangonana FJKM Arasalama Manjakaray alohan'ny ametrahana azy eny fasan-drazany eny Ambohibe Ilafy anatanteraka famangina fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao dia manentana ny sampana ny amin'izany. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny fikamarana mpiara-miaka baiboly dia mivarotra mana isan'andro enim-bolana faharoa amin'ny vidiny 4,000 sy manantsika roa izay amin'ny 3,000. Eto amintsika izy ireo ary mivarotra koa ry amin'ny Totoabato Antaninarenina koa. Ny hitinam-bavaka nitavantsika reto anamasina fanambadiana Rakotomanga Bienvenue Lovasoa Tsioroniaina sy Randriana Arson Artina. Azanao zareo. Reo izy ireo dia mivavaka nareo amin'ny fiangonana. Saotra tompo mahazo toerana. Ny amin'ny fanokanana ho mpandray fanasan'ny tompo raha sitrapon'ny tompo lolona aro no itokina ngatany akatra tian'ny lona izy. Etsika mbavaka zany izy fa mbola misy dingana atao ny amin'ny fiomanana maro samihafa sy ny dinika amin'ny mpitandrina ivavaka isika. Saotranao zay tompony amin'ny olona zay manolo tena anatonanao, ianao no mifidy, ianao no manindry araka ny teninao teo, da apetraka aminao izy amin'izany fifanana izany, ho tendrenao amin'izany firaisana latabatra aminao izany. Amin'ny fiomana ara-batana ara-tsaina ara-panahy izy mba hiatrika izany. Misaotra tompo, amen. Mahazo toerana. Misy ny fanokanana mpitandrina ety amintsika amin'ny 10 Aogositra. Tandrina Rakotoarivelo sitraka tsy manana fitandremana izy, sy mitondra fiangonana izy fa manao asany aumônerie amin'ny Saint-Departamin'ny Antsirabe Manontolo. Eto amintsika ny safidiany foibe anokanana azy tahaka nanokanantsika ny pastera Tantely izay Rasomila Tantely izay tsy manana fiangonana. Mba mangataka amin'ny pastera sitraka hiakatra eto. Betsaka ihany tsika mahafantatra azy fa misy ny mbola tsy mahafantatra azy dia aleo izy mba hitsangana eo ihany na izany ary. Izy ny pastera sitraka Rakotoarivelo mandraikitra ny aumônerie rehetra amin'ny faritra Antsirabe sady mpampiofana koa izy ao anatin'izay. Dia faly izay tonam-bavakanao pastera amin'izany fotoan-dehibe amin'ny fiainanao izany. Dia izay rehetra ifanampy aminy amin'izany dia afaka manatona ny birao satria fantatsika misy ny fandaniana momba an'izany, fampiakanjona azy, ny robe pastoraly sy ny tahaka an'izany. Ka dia tsika rehetra mahafantatra azy ny ankamaroany dia miara-misalama amin'ny birao-ny fiangonana isika. Misaotra pastera dia mahazo toerana. Izy moa mbola mandeha saily loatra an'izy zany ho an'izay maneritreritra anarina any. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny antoko-pihira hihira ao anatin'izany dia koa nandamina antsika amin'izany.
mipetraka aloha isika fa misy tatitra fohy ataon'ny komitin'ny fahinimpolo taona mangataka zava-maneno fohy andaminan'ny dekona ny fanantazan-drakitra. miarabantsika rehetra amin'ny anran'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny tompony havana isany noho ny amin'ny fahatanterahany ivon-jabily izay nataony 12 Jona 2024 tery amin'ny mesa Sonerana. Isaorantsika rehetra ny totoana fotsy na andro na masaka nandray anjara mavitrika ary hery lehibe ho anay ao amin'ny komitin'ny fankalazana ny fahavitany izany asa izay nytotosaina izany. Eto izay dia anao tatitra fohy ara-bola mahakasika ny ivony sy mahakasika ny vola rehetra izay famezivezana indrindran'izay fankalazana izay. Ny vola miditra dia natratra 28,882,300 ariary. Ireo zany dia ireo valopy rakipitsaorana nandritra ny fanokafana ary tao anatin'ny ivony ihany koa sy izay nataontsika rehetrarehetra teo anelanelan'izay. Misy ihany koa ny don izay nataontsika rehetrarehetra ary ny farany dia nisy ny vola azo tamin'ny sakafo izay nikarakaraina nandritra ny ivony. Ny vola mivoaka kosa dia natratra 18,79,500 ariary. Ao anatin'izay moa dia ny fikarakarana ny sakafo, ny fourniture rehetra, ny fitaterana sy ny zavatra maro. Ao ihany koa ny koa zany tao anatin'ireny fividianana ny casquette, ny mug, ny polo ary ny t-shirt izay natao ho an'ny ankizy. Ny vola am-pelantanana ankehitriny dia mahatratra 10,802,800 ariary. Izay aloha ny am-pelantanana fa mbola misy ihany koa zany ny mbola tsy azo fa raha ohatra zany ny azo daholo izy dia mahatratra 15,160,800 ariary no tokony ho vola eo am-pelantanany komity. Marihana ihany fa mbola misy ny ireo article tahaka ny hoe polo, mug, ny casquette mbola azontsika jifainy ireo zavatra ireo. Dia misy ny mpampianatra anantona antsika ao anatin'izay mandritra ny fotoana. Dia isaorana hatranytsika rehetra noho ny amin'ny fanohanana rehetra nataontsika dia mamerina mifankasitrarana ho antsika rehetra ho samy tahin'ny tompo. Hitsangana isika ry havana hamarana izao fanompoam-pivavahana izao. Iraintsika ny hira fanampiny laharana 270, ny andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano, ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra aorianan'ny tsodrano.
zarain'ny tompo aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny amasina nareo samy ho tanteraka, ka aoka ao arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo ary izy ihany no hanefa izany. Amen. Ivavaka mangina isika. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra samy ho tahin'Andriamanitra.